Falmerabanao ndray amty androny ity aminaran'i Jesosy dia manona fedanan'ny tompo amintsika tsiraray avy hatrany. Dia misaotra ny tompo indray tsika mbola afaka manana fotoana hifampizarana anio. Dia anio no tapany fahatelo sady farany amin'ny izarako anao mikasika an'ity tantara mahafinaritra be ity. Dia inona moa izay tantara izay? Zanaka. Dia resaka tsika ny tapany fahatelo anio. Mbola misy moa zany toy alisy fa ilay zavatra hifampizarako aminao no tapitra treto kasika an'ity. Raha sitrapon'ny tompo fa raha mbola manakambary izy amin'ny heriny dia toy izantsika indray. Lioka toko 5:10 andininy 7:10. Lioka toko 5:10 andininy 7:10 ka hatramin'ny 9:10. Toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy indrisy, maro ny olona karamainy raiko manakanina be dia be, fa za kosa maty mosary eto. Iainga dia hody any amin'ny raiko, dia anao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika ny atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao ao. Amen. Jona toko 9. Jona toko 9 dia ny andehany 5:30 sy ny 9:30 no andeha hojerentsika. Filazany tsara ny Jona toko 9 andehany 5:30 sy ny 9:30. Toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy fa ny andevy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao. Ka raha ny zanaka no afaka nareo tsy ho andevo, dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Io tantara izay efa nandraisantsika lesona anankiroa io no andeha ho ifampizarantsika hatrany n'ity andro anio ity. Dia rehefa avy niresaka tsika mikasika n'ilay zavatra ny aina n'ilay zanakadala, fony izy tany ivelan'ny trano izay nisy azy, dia tonga eto amin'ny vanim-potoana isika ifampiresana ny fotoana izay nodiny izany. Dia ity tantara ity moa zany efa haitsika tsara ny fandehany sy ny firafitra ny hoe na moa ny anaran'ity izy teo amin'ny toerana anankiray izy dia leo, dia lasa izy nandeha, dia fa resantsika hoe tamin'ny herin'ny farany teo rehefa tena zanaka marina io dia ananan'ny ray planina foana izy amin'ny fotoana hodiny. Arositsika tamin'ny heriny hoe ny fotoanan'Andriamanitra, ny fotoana izay voatenindry rainy no fotoana tsara indrindra. Tsy ny fotoanantsika no tsara indrindra, fa ny fotoanan'Andriamanitra no tsara indrindra. Raha ny fotoanantsika dia vetivety dia eo ny eo dia tanteraka daholo. Raha sitrapontsika vao ambolena ny zavatra anankiray tonga dia maniry dia hohanina rapitso atao laoka. Fa fotoanan'Andriamanitra dia mandamina tsikelikely sy arak'izay fandaminany azy ny zavatra rehetra. Amen. Dia iny ny tsara indrindra. Izy tena manana izay drafitra izay mihitsy hoe ity zavatra anankiray ity ohatra tsotra zao hoe raha miompy akoho dia ity akoho anankiray ity karazany ity ohatra zany zao poulet de chair tsy haiko
ray volana ohatra dia fa misy azo raisiny sahoana fandehan'izy ireny fa ny akoho gasy mety enim-bolana izy mandehandeha eny mbola tsy azonao samborina ihany fa mbola manify kely fa rehefa andrahoinao rehefa aveo dia izy any tsara kokoa ilay akoho gasy satria ny ela nandehandeha teny izy fa le poulet de chair ngeza be aseo sary eo le izy hoaizany fehany hoaizany zany pistolet hoaizany blanc hoaizany zao fa hoaninao le izy aveo eninao hoe matsatso dia hotsika tamin'ny farany hoe ny fotoanan'Andriamanitra ny tsara indrindra dia mahandrasany vanim-potoana izay voatendry ny ray eto ny ray ary le izy dia ny zavatra hitantsika ao anatin'ity tantara ity dia zao hoe rehefa nanomboka kosa amin'ny vanim-potoana anankiray lay zanaka tao an-trano niala ny tokantranony rainy niala ny sakafo izay nisy tao an-tranony rainy niala ny fialofana izay nisy tao an-tranony rainy niala ny fiarovana izay nisy tao an-tranony rainy dia ohatrany nafinaritra ny fiainany nandritra ny vanim-potoana vetivety ny investissement n'Andriamanitra zany investissement maharitra foana fa ny olombelona dia mitovy foana vetivety ihany vetivety matsiro vetivety mafinaritra vetivety matsiaro ilay teny any am-bokin'ny Ezekiela angamba izay raha tsy diso hoe nisy anjelina nolotra boky ho an'i Ezekiela na le izy Ezekiela na ny bokin'ny Apokalipsy mikasika ny Jaune tsy haiko tsy adidiko fa rehefa nomena an'le boky Ezekiela dia hoe hoano ty zavatra ity dia rehefa nohaniko izy dia mamy tao ambavako fa nangidy tao anatin'ny kibo dia tahakan'izay mihitsy ny zavatra izay iainan'ny olombelona hoe vetivety mafinaritra manara-po vetivety amin'ny fiainana manara-po vetivety amin'ny mafinaritra rehetrarehetra fa rehefa aveo ijinja n'ilay mandrakizay izay misy fahoriana sy tomany sy fikitroanify sy nenina mandrakizay fa ny an'Andriamanitra kosa fahoriana vetivety arerahana vetivety asarotana vetivety fa mijinja n'ilay mandrakizay dia rehefa lasa ity zanakadaly ity dia tany ivelan'ny tokantranony rainy tany izy dia hoy zay ako te hoe nafinaritra vetivety le fiainana mafinaritra tsisy fangejana tsisy didy tsisy baiko tsisy miteny hoe ndanandraso ny omby ndanandraso ny ondry foaza marainy tovy an'izao tsisy an'izany fa vetivety fotsiny izy niainan'izay mafinaritra izay dia inona ny zavatra nitranga ny krosifahana amin'izay ny fiainany ny letika amin'izay ny fiainany ny nietry amin'izay ilay fiainana izay nafinaritra vetivety monjy dia inona ny situation inona ny toe-javatra farany etapy anankiroa ny toe-javatra farany ny anankiray nanirihinana ny voankazo fihinana ny kisoa zay zany aloha endrikilay maniry fiainana an'izao tontolo zao misy dikany ara-panabe mihitsy ny tenin' Jesosy milaza n'ilay teny iny hoe azaomena ny kisoa ny vatosoanareo fa rehefa miresaka amboso kisoa zay izy miteny izy hoe nivelany ny ambo gentlis zany ny kisoa ihany koa dia rehefa manao fanoharana izy ny lehilahy moa zany ny tena ataony ambo dia vehivavy ataony kisoa ny kisoa vavy efa ny sasany ny verina indray tsy haiko hoe ohatr'izay ve vehivavy tamin'izany vanim-potoana ve zany sa dia ny ambozy izy miverina amina lohany zay ny tenen'ny Paoly ngamba ny ratsy diso na ny izay nanoatra ny Hebreo tsy tadidiko dia ohatr'izay le sary dia ireo sary ireo zany misy toeran'ilay zanaka izay teboka voalohany naniry hihinana voankazo fihinan-kisoa zany hoe raha laitsika sary ara-panahy dia maniry fiainana gentlis raha misy zanak'Andriamanitra zany maniry fiainana gentlis dia inona ny dikan'izay anivelana izy zanaka izy fa anivelany ozy izy le fitariana teto tamin'ny alahady hoe mazo miditra izy dia mazo mivoaka zanaka izy fa anivelany dia rehefa anivelana izy dia maniry hihinana voankazo fihinan-kisoa maniry ny zavatra zay azo n'izao tontolo zao satria maninona tsy mihinana intsony tsy ao anatin'ilay tranony rainy intsony izy tsy mihinana intsony ny sakafo
izay amboariny rainy ho azy izy. Dia lasa izy maniry ny zavatra any ivelany. Maniry ny fahombiazan'izao tontolo izao. Maniry ny diplôman'izao tontolo izao. Maniry ny fiainan'izao tontolo izao. Maniry ny 4x4 an'izao tontolo izao. Maniry ny vilabe an'izao tontolo izao. Maniry ny zanaka izao tontolo izao. Maniry ny vadin'izao tontolo izao. Misy fitsiriritana ao anaty satria maninona any ivelany. Tsisy diran'ny famonjena sy tsy famonjena tia fa olona zanaka Andriamanitra kanefa tsy mandeha amin'izay laony ny fiainam-panahiny. Azonao ve zany? Rehefa tsy mandeha amin'izay laony ny fiainam-panahintsika io, rehefa tsy mihinana sakafo-panahy avy amin'ny dadantsika isika. Le sakafo-panahy tsy voatery hoe baiboly, abedabe ny olona mitory baiboly, fa tsy aminao hoe sakafo an'ny fanahiko zany, fa henonao fotsiny hoe izay ny zavatra toriny. Fa rehefa isika zanak'Andriamanitra, nateraka Andriamanitra indray, natsapa n'ilay asan'i Kristy tao anatin'ny fotsika ny tsy mihinana intsony an'izay zavatra izay omeny ny tompo atsika. Dia lasitsika maniry ny zavatra izao tontolo izao. Lasitsika mitady ny zavatra izao tontolo izao. Izay ny teboka voalohany ao anatin'ilay tantara. Maniry, te hihinana ny voankazo fihinana ny kisoa izy. Saingy tsy nisy nanome azy. Tsy nisy kisoa ihany koa fa tsy nisy nanome. Fa raha nisy nanome nijanona tany amin'izay toerana misy azy tany izy. Ay, mety tiako alao aloha eto zany aloha koa. Le ampoko mbola ngeza be hoe tena ataoko ahoana ny fodiny ray ny amdada. Verina iandry omby ndray dia verina iandry ondry dia verina irokahatra dia verina anao zao, verina anao zao. Fa alao hijanona eto aloha rehefa mbola mety eto. Fa tena tsy nisy nanome. Ary za mahita hoe sary ara-panala izy hoe Andriamanitra mihitsy na dia efa mivoaka ary tsika, na dia efa mivoana ary fiainam-panahintsika. Fa Andriamanitra mbola tiantsika foana dia mihazona foana le fiainantsika hoe tsy azo atao ninninina eo tsy azo atao ninninina eo. So dia ararotiny devolo hoe vokofokisana any amin'olona any. Re zanantsika reny rehefa mahazoazo tafiditra ny tranon'olona any dia mahazoazo zavatra any. Aza tamana ny tranon'olona. Fa Andriamanitra mihitsy milimite an'ilay zavatra eto hoe zanako io, tsy azo atao ninninina io. Fa raha sitrapony devolo tena zara ary tia tavavoaka ataovy an'izao. Zay le teboka voalohany, maniry hihinana voankazo fihinan-kisoa. Maniry fitahina, maniry tsy fitahina moa zany, maniry zavatra zao tontolo zao. Le zavatra zao tontolo zao ataoko mahitsy tsara ny resaka, tsy voatery hoe maniry andeha hiditra boîte de nuit so dia zay ny eritreretintsika hoe zay ny voankazo fihinan-kisoa. Maniry andeha hiditra boîte de nuit, maniry iaino Michael Jackson, maniry tsy fantatro sotro toka, sotro Johnny Walker, sotro labiera. Fa le voankazo fihinan-kisoa mihitsy le zavatra zay ihany zao tontolo zao. Lasa misy fanirinan zany eny po. Taloha ianao mihiry ampoa Jesosy, taloha ianao mihiry tena afa ihany miaraka amin'ray. Zao ianao maheno ohatrany tsy tena afa ihany fa ohatra mila ihany tsika ka. Tsika inge olombelona ihany. Olombelona ihany mba mila an'izao, olombelona ihany mba ohatran'izao, olombelona ihany mba ohatran'izao. Dia sasany ary manomboka mitady lalana manokana amin'izay, izay lalana falehan'izao tontolo izao. Ohatra ny tiako lazaina ao anatin'le izy. Naomby izao tontolo izao tamin'ny lalany anankiray. Taloha zao aloha ty zavatra efa ravo ty no resahana. Amin'izay tsy misy mifanometsiny fa sao dia fa manina kosa ianao zany paster ohatra nitadiana ratsy ny asanay ianao. Fa ohatra zany zao hoe taloha zao tamin'ny taona lasa na tamin'ny heritaona sy tapany lasa nalaza be ny Antaresy. Any ny lalam-pahombiazana, any ny lalana azonan'izao. Dia misy mijoro vavolombelona ary tena nisy le izy fa nahatsangana trano valeur amina miliara tamin'iny plateforme anankiray iny. Dia manomboka amin'izay ihany koa ny zanak'Andriamanitra manomboka misy réflexion miodikodina ny anatin'ny sainy any. So dia tia koa mba lalam-pitahiana ao anay satria tsika zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy ampiasaina foana le moka le ara-pivavahana. Tsy atao hoe lalam-pahombiazana fa zay tsy ao anaty baiboly fa lalam-pitahiana ao anay. So dia mba tiany Jesosy ihany koa tia no mba hanao an'izao sy azo an'izao ao anaty fonoteny kely fampiresantsika fa tamin'ny fianaratsoa tany tena nikorotana ny fiangonana anankiray tamin'iny resaka iny. Satria pastera teny aloha mihitsy no niteny hoe ao no manao investissement.
dia satria pastera manana relation amin'ilay pastera anankiray ary ananana tsy tononoko ary izay mpitarika an'io zavatra io dia nytany miborosy amin'ny pastera hoe alefaso pastera ampaherezo mipino anao izy mihinana fotsiny ihany ny ato ny tratra faty antoka rehetra fa nikorotana ny ray fiangonana nisy very 15 millions nisy very 25 nisy very 45 millions ady tsisy ohatran'izany ina mahatonga zavatra zany rehefa ny olona tsy mihinana ny zavatra izay atolotry ny rainy any dia ny fiainam-panahy ny zava-panahy zanak'Andriamanitra tena izy ny resako dia maniry hinana ny voankazo fihinany kisoa tsy ampy azo tsony Jesosy tsy ampy azo tsony ny lalana fitondran'Andriamanitra ohatry ny elabe ohatry le resako teo elabe ty akoho gasy ty samy akoho ihany reo allo poulet de chair iny malaky tsara fa poulet de chair voankazo fihinany kisoa azonao tsaina tsara ra-panahy le resaka sodenao tsy hina poulet de chair tsony manomboka androany azao kely aloha le namanao hoany rehefa tsy maninona ka tsy voatery takatra foana ny akoho gasy mety indray mandeha isam-bolana na isaky ny 2 volana vao takatra fa azo hoanina ihany reny fa ny tena tiako lazaina ao anatin'ilay izy le tsy fahampiana intsony ao anatinao dia lasa mitady zavatra hafa ianao azonao le izy satria ianao tsy ao an-tranony ray dia lasa mitady zavatra hafa ianao zay ny tepoka voalohany tsika zany mamantatra ao anatin'ilay izy hoe manahoana ny etaetatsika amena manahoana ny faniritsika ny fiainam-panahy manahoana ny faniritsika ny ferahana amin'Andriamanitra manahoana ny faniritsika iray amin'ny Jesosy Kristy mbola mahavoky atsika ve Jesosy azonao zay mbola mahavoky ave izy sa efa tsy mahavoky ahy intsony ny fanipirofo dia zao mipirofo fa tsy mahavoky mipirofo fa any ivelantsika dia tsy mahavoky atsika intsony izy dia tsy izy miforsena be fotsiny hoe ataoko izay mampahavoky ahy fa za mihitsy mandinika fa maninona tsy mahavoky atsony Kristy fa maninona tsy mahavoky atsony le fiainam-panahy fa maninona tsy mitondra fifaliana intsony tsy tanteraka intsony ny fifaliana nefa zany ny tenin' Jesosy ho tanteraka ny fifalianareo fa maninona ny fifaliako lasa tsy tanteraka intsony fa efa maniry voankazo fihinan-kisoa ny tepoka faharoa ao anatin'le tantara dia le nivakitsika teo ary anodiny sainy dia hoy izy indrisy maro ny olona karamainy raiko manan-kanina be deuxième point ahalalana fa nivelan'ny olona mitsiritra ny karaman'ny mpiasan'ny dadany tafidina be mihitsy le nivo mitsiritra ny sakafon'ny mpiasan'ny dadany andy jereo andy ny olona karamainy raiko manan-kanina be dehibe za ty maty mosary tafavoaka izy nydika an'izay be dehibe ny olona tamin'ny vo nandray tamin'ny vo nitoriana ny filazantsara dia tena nona zava-panahy tena nona fandrosoana miaraka amin'Andriamanitra tena nona zavatra maro isan-karazany tena hoe Jesosy fitiavana madio ny miodina ao anaty ao faniriana sy etaeta andre ny tenin'Andriamanitra andre ny tenin'Andriamanitra tsy andray verset biblika fotsiny tsy sambotra verset biblika fotsiny fa andre mihitsy no hoe inona ny tenenin'Andriamanitra amiko faly ny olona mandre fanitsiana faly ny olona mandray fanamboarana tena ho ahy mihitsy zany misaotra Jesosy aho tena manintsy aho zany tena manaisotra n'ilay vesatra tao anatiko zany miresaka ohatra ety aloha hoe resaka fialonana resaka fieboebona resaka firehareana resaka tsy fanetretena en'le olona ary tsapany mihitsy tena faly izy tena zay fa rehefa tafavoaka ny vala izy rehefa tafavoaka ny vala izy averiko eto zanaka foana le izy ao anatin'ny tantara tsy hoe izy ao an-tranon'Rainy zanaka fa zanaka izy na dia nivoaka ary fa rehefa nivoaka izy dia mihinan-kinam-pona rehefa nivoaka izy dia tsy mandeha amin'izay lonontsony ny fiainam-panahiny dia inona amin'izay le zavatra faharoa ao anatin'le tantara manomboka amin'izay mitsiritra ny karama amin'ny mpanompo manomboka amin'izay mitsiritra an'ilay sakafo omenina rainy an'ny mpanompony izy
Ninjary sakafo hoan'ny mpanompo zany tsy azo ampitahina any amin'ny Zanaka, fa jereo mihitsy le tantara satria efa mivilana le sainy. Dia tsy le sakafo ny rainy tao an-tranon'ny rainy no nampalahelo azy sy nalahelovany sy niriny iverenana, fa ny sakafo ny mpanompo. Ao anatin'ity baiboly ity dia misy tantara anankiroa ato. Ny tapany voalohany sady ngeza indrindra ato anatin'ity baiboly ity dia tantara ny fifandraisan'i Jehovah Andriamanitra sy Israely. Ireo Israely ireo ilay lazainy Jesosy eo amin'ny bokin'ny Jaona 8 izay nanatona azy, ary izy tamin'ny jiosy izay nanatona azy. Sy jerentsika mihitsy n'izay teny izay. Tsy jiosy Jaona 8:17. Raiky amby 30. Dia teo mivakitsika teo 5:30. Ozy amin'ny raiky amby 30. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nanatona azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina nafaka anareo, tsy ho andevo. Ireto jiosy ireto dia sady andevo reto ny mpanompo, ary amin'ny mampanompo azy. Mamenao an'le sary azy zany hoe misy karazany roa ny tao amin'ilay toerana izay nisy ny propriété-ny ray. Nisy ny mpanompo dia misy ny zanaka. Amin'ny mampanompo azy dia omena hanina izy, dia omena karama. Inona ny hanina sy ny karamany? Ny fampanantenana izay nomeny Jehovah Andriamanitra azy ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha io. Dia anisan'izany izay haintsika jenjera ny Deutéronomie 8:20. Tahiny ianao raha mivoaka, tahiny ianao raha metitra. Anisan'izany izay fantatritsika ihany koa Salamo 1:7. Izy hiaro ny andefany anjeliny aminao, eny an-tanany hitondran'ireo anao sy sisa rehetrarehetra. Anisan'izany no abolana 2:4 valin'ny fahatahorana an Jehovah sy ny valin'ny fanetretena sy ny fahatahorana an Jehovah dia arena sy voninahitra ary fiainana. Reny rehetra reny atao hoe karama amin'ny mpanompo. Reny rehetra reny atao hoe karama amin'ny mpanompo. Tsy maintsy karamaina fitahiana izy, dia tsy maintsy karamaina fiarovana izy, tsy maintsy karamaina zavatra maro isan-karazany izy, mba tsy handeha hitady andriamanin-kafa, mba tsy hitady ny filany any amin'ny Andriamanitry ny firenena hafa, fa hipetraka endry tsara eo amin'ny Jehovah. Zany ny système manam-panompo e. Ny zanaka nge tsy mila tao an'izany, tsy zanaka mihitsy ilaza an'izany, zany vao tsy omeny dada sy neny zavatra tedaviko, iova dada sy neny a. Tsisy an'izany, na omenao zanaka ao na tsy omenao zanaka ao foana io, sa tsy mara zany. Tsy miala eo zany io. Raha velesinao ary io mbola tsy miala eo fa mijanona eo, fa raha mpanomponao ao an-tranonao velesinao tsy hitanao tsony io. Reny ny olona mpanampy ao anatin'ny tokantrano isaky ny voalohany taona sahirana mihitsy reny mpianakaviana mbola hiverina ve izy sa tsy hiverina tsony. Nandeha ny ambanivohitra izy, sahiran-tsaina hoe hiverina sa tsy hiverina tsony, fa raha ny zanaka ao ny alefanao vakansy tsisy sahiran-tsaina mihitsy hoe mbola hiverina ary izy sa tsy hiverina. Fa ny mpanompo miankina amin'ny fomba fitondrana ao azy eo, miankina amin'ny karamany. Dia tahak'izay ny zanak'Israely, nomena karama izy, mena fitahiana izy, ampanantenaina zavatra maro izy. Raha hoentinareo ny hanina sy hofanina ao anatin'ny trano fitahirizako Jehovah, izaho toetra amin'izany raha tsy voaiko aminareo ny lanitra fitahirizan-tsoa, androtsako aminareo fitahiana manana ambiampy, dia nateraka ny biby fiomponareo sy ny vokatry ny taninareo sy ny sisa. Karama na mpanompo daholo zany. Rehefa ny olona tsy ao amin'ny tokony ho izy, matsiaro ny tenin' Jesosy mihitsy milaza hoe manana ondry maro aho izay tsy atao amin'ity valite. Ho angoniko izy ireo izy dia ho roasiko ho andihany anankiray. Jaona 10 misy an'izany. Fa rehefa ny olona tsy ao amin'ilay valan'i Kristy, tsy mihinana ny sakafo panahy izay omeny Kristy, dia lasa izy mitsirritra amin'izay ny karama amin'ny mpanompo sy ny sakafo izay omeny rainy ny mpanompo. Dia ny fitahian'Israely ny tedaviny tsy ampiasa tsony.
Da ampiasaina verset fa verset azo ampiasaina foana. Asan'ny apôstôly toko 2:7 sa 7 misy aniny fa niteny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo nakaiky na lavitra na tsony Jehovahandriamanitra anatinazy. Fa nitikan'iny asan'ny apôstôly toko 2 iny dia niteny fikasana ny amin'ny fanamasina. Amen. Fa rehefa tsy ao amin'ny tranony daty ianao dia tsy ampy anao tsony ny fanamasina. Tsy ampy anao. Matsiaro an'ilay teny Jesosy mihitsy aho hoe olo masina firy naniry ahita zay hitanareo. Sy andre zay relo ny sofinareo fa tsy nahita sady tsy nandre. Fa le olona miaraka aminy ao tsy maheno an'izany filinana zany. Tsy mihinana. Tsika mbola zanaka foana. Fa ny ao anaty efa lasa mitady zavatra hafa amin'izay. Ozy ny teny Jesosy ato amin'ity Jona toko 9 ty hoe ny zanaka ange dia tokony hitoetra mandrakariva ao an-tranon-dRainy. Amen. Amin'izay ianao tsy hitady zavatra hafa. Amin'izay ho tanteraka aminao tokoa ilay hira hoe tsy hitady toeraka hafa sambatra. Fa amin'ny fotoana ianao tsy mihinana ny sakafo, amin'ny fotoana ianao mitady zavatra, mitady episy. Leo mana ny farany zalahy. Mana foana tony nefa tamin'ny voalohany Andriamanitra izany atsarany. Mofo tantely, mofo avy any an-danitra. Raha tsika amin'izao fotoana izao proposena zany koa mba hanoatra an'izany koa tena mba tiako ranga zany. Mety mba tena mahafinaritra zany. Fa mandeha ny andro zao fotoana leo ao amin'ilay tranon-dRainy. Dia inona no tedavina? Sakafo farao amin'izay. Netsika mana foana. Niara nga tena tsaroko mihitsy ho fofokena amin'ny farao. Ny ale fofotongolo ny tena tiako. Ny ale fahaizany manao an'izao. Ny ale zavatra hita tany aty tsisy fa fasika misy aty. Biby fiompotsika maty ohatran'izao. Nefa taloha faly ery. Le fasika ny tsinjana ihany mahazo tsino rehefa avy eo. Hoe tony fasifasika tony. Kaleo be. Sao foana ve ny fiainana? Sao foana ve? Androany fifampizarana izay fampizarako amintsika. Ampatonga antsika tena hijery mihitsy fa tsy handeha fotsiny fiainam-panahy mandeha gona fotsiny. Amenna. Zanaka vea raha zanaka marina zay aloha mila jerena. Fa misy koa mantsy olona mijapy train fotsiny amin'izao. Le afatra ho an'ny zanaka izy tsy zanaka akory dia lasa izy tonga dia mijapy fotsiny io. Za koa zany mba ohatran'izany. Fa mila mijery aloha hoe za hoe zanaka marina. Nateraky ny ray marina ve manana ny natioran'i Jesosy Kristy ve atao anatiko ato? Manana etaetan'ny ray ve fa zany natioran'i Jesosy? Etaetan'ny natioran'i Jesosy ozy izy rehefa miresaka tonga avany ny mpianatra avy ny rahany nandeha haka sakafo. Mody nalefa fotsiny aloha satria izy te hiresaka amin'ilay vehivavy Samaritana Jona toko 4. Tana aloha mitady sakafo ho atsika. Verina avany ny mpianatra. Za ndray efa voky ozy izy. Gaga ny mpianatra hoe fa maninona ary tsika fampila vaniny. Eo hoe ndana mitady sakafo dia noho nita sakafo dia za voky. Fa ny fahavokisako ozy Jesosy maninona moa? Manao sitrapon'ny ray dia matateraka izany. Fa rehefa ao amin'ny Kristy ny olona ary nateraka indray ao amin'ny Kristy dia ny etaetany dia ny iray amin'Andriamanitra. Ny famatotra amin'Andriamanitra. Maniry an'izany izy, mangetaetany zany izy, satria izay ny asan'ny fanamasina, ilay teny fikasana izay nomena azy. Fa rehefa tsy zany intsony ny fandehan-javatra dia lasa maniry zavatra hafa amin'izay olona io. Ary zao ny amin'izao tontolo izao izay fahamarinana mandra-patapitra ho fofonaitsika niza misotro an'ity rano ity ho Jesosy. Dia maninona? Mbola ngetaeta foana. Zay aloha le voalohany. Zay misotro an'io rano io dia mangetaeta foana. Fa zay misotro ny rano zay omeko azy tsy angetaeta tsony mandrakizay. Ny mpanompo raha lasena bavy mangetaeta foana, tsisy olona mihitsy ny kafapony amin'ny karaman'izany. Marina zany sa diso? Marina aloha zany sa diso e? Mitady mihoatra foana ireo. Aiza ndray misy tsaratsara kokoa, aiza misy metimety kokoa vao misy miresaka zavatra anako hoe zany ve? Karambatoro anay zany? Mety aminay zany resaka zany?
Zany atao hoe rano zao tontolo zao. Dia tadiavintsika fenona amin'izany ny any anatintsika any. Zany le resaka teo manirinana ny voankazo fihinan-kisoa, satria rehefa maty kanoanana volamena daholo izay hita rehetra. Mieritreritra an'ilay sakafo fihinan'ilay olona dia tsy mieritreritra hoe ahoana ny fomba. Teto aloha zany légitime na hoe normal na hoe rariny be le fanirian'ilay zanakadala zany amin'ilay sary izay nomeny Jesosy hoe alao mba hiverina any na dia hiverina hihinana fihinan'ny sakafo fihinan'ny mpanompo ary. So tery hiverina eo an-tatapatry ny ray fa alao le mpanompo. Fa le zavatra tiako hifampizarana aminao anatin'ilay izy tena hoe raha vao tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny any anatintsika, raha vao tsy normal ny fiainam-panahintsika io, tatsavatra afintsika. Dia le zavatra tadiavintsika iny tsisy mahavoky daholo. Matsiaro be da be mihitsy ny teny milaza an'izany zavatra izany. Misy teny anankiray izay koa nyresahan'Andriamanitra manokana mihitsy mikasika an'i Israely hoe zava-dratsy rolongy nefa nataon'ny oloko e. Nafoy aloha ranonaina izy dia niady lavaka famorindrano ho an'ny tenany nefa lavaka mitritritra tsy matandrano zany. Tsika zanak'Andriamanitra, ny sakafontsika dia sakafom-panahy omen'Andriamanitra tsika irery ihany. Amen. Fa raha vao tsy ampy anao tsony ny zavatra iny dia mila mandiny teny ianao, tsy sakafo no ovaina fa ianao no mila miova. Amen. Ampahiresika ilay namanao tsy sakafo osoloana hoe fa ianao no mila miova. Sasy ianao no mila mandiny tena fa tsy sakafo no ovaina. Fa zany ty tantara ty leo be nkaly ato zay rapaina. Na mba hitady any akafa indray. Dia avy eo mivadika voankazo fihinan-kisoa, dia avy eo mivadika sakafo fihinan'ny mpanampy. Nefa ny sakafo mety aminy ato ihany. Dia farany indrindra mialohan'ny hamaranantsika anazy. Ny tantara mahafinaritra indrindra tao anatin'ilay izy rehefa nody amin'izay ilay zanaka. Dia zao le ina moa ny anaran'ity izy nandeha ity tena sarina fahasoavana mihitsy, satria tena hoe nivoaka aloha ngiarainy dia nanaonao foana tany izy, lany ny volan'ny rainy rehetrarehetra, lany ny fananandrainy rehetra, dia aveo izy niverina avany dia niraisin'ilay iza moa tizy ty ny rainy tao anatin'ny tranon'ilay zanaka, dia tonga dia nikarakaraina sakafo. Tereo tsara ilay izy, tsy izy nasaina nikarakara sakafo fa no karakaraina sakafo izy. Misy sary mahafinaritra be satria maninona ny mpanompo natao ary hoe hiverina dia miverina aloha sady mahazo latsa, mahazo teny marary no mbola izy ihany no manao izay tokony ho atao hihinanana. Fa lay zanaka rehefa tafaverina dia ny rainy nanao ny zavatra rehetra. Tsy ny rainy moa zany fa le mpanompo ny rany. Da natovy te, da natovy zao. Ary izay mihitsy ny sary atao anatin'ity. Fa ireo mpanompo rehetra atao anatin'ity testamenta taloha ity dia nanomana daholo fiavian'ny zanaka, ary nanomana daholo sakafo izay tokony ho an'ny zanaka. Misy sary mahafinaritra be ozy ako ao anatin'ilay satria izao ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy ilay mahazanak'Andriamanitra dia tsisy avy amintsika na dia ray akory ary. Tonga avany ilay zanakadala dia tsy nasaina mikapakitay aloha, dia tsy nasaina nandriatrafo, dia tsy nasaina natsaka, ary rehefa tezitezitra ohatran'izay ny rainy dia ilana vaniny mihitsy ny hoe tsy le tsy ampopy tseo makarano tseo ary atsaha any makarano mila vaniny ohatr'izay. Fa le sary eto tsisy an'izay. Fa inona ny natao an'ilay zanaka? Akanjo madio be no sasan'ny mpanompo, no diovina avy mipasohana, da nalaivo ny akanjo. Alaivo miperatra le zokony amin'ny fa mba niandriandry efa ela zany raha vao maty dada anahy peratra eo. Zay ny tena problema ao anatin'ny tantara io, ngiarainy efa mba niandry soa matsara. Hoe iny chevalière matavy tsara iny atsika iny raha vao lasa dada.
ka nomeny dadan'lay zanakadala tsy valahara iny verina avany kapoka sy daka mendrika azy peratra tsara tareny nomena anazy avany nomena peratra tsy natsisy idirany mihitsy ny fikarakarana ny peratra iny le zanakomby efa mba nitazany le zokiny nikarakaraina naterany mety ny safosafony mihitsy sady ny resany karakaraina tsara se afarany taony se tena mba ifaliana se matalohan'ny fotoana le zanakombin'olona natao an'ilay zanakadala sarina fahasoavana be Jesosy ohatran'izany tsisy avy amintsika tsy manao ninninina le zanaka nietrehitra ividy ny fiverenana ao amin'ny ray misy karazana olona te hividy ny fiverenana ao amin'ny ray fa ny ray eto manome maimaim-pona ny fiverenana ao aminy te manome maimaim-pona ny sakafo zay ny mila fantatritsika na amin'ny fotoana aritsika manao fahadisoana sy manao faratsiana dia Andriamanitra mampody atsika amin'ny fomba maimaim-pona tsy mila mandoalika eo ambony vaky tavoahangy tsy mila milolobafy lahatra miangaria pefilomaka tia tanina renina zay vao raisina tsy mila manao fifadikana mandritra ny 220 andro anadiova-pahotana fa hadisoana be zany tsy azo vidiana ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra fa raisina maimaim-pona sady tsy nikopakafony tsy nakakitay fa tonga dia mihinana mety sadaikatra mihitsy aloha teo am-pihinanana hoe tena andray ty za mety sady mihinana ny miondrika tsy samy na aviana amin'ny havanana so dia am-pihinanana eo mantsy misy mandroaka tampoka dia aloha tonga dia mihinana aloha zara ary tsisy manisy resaka hoaniny ty aloha lany ny sakafo zay vao mitraka aloha natsiro amin'io mbola tsy matimaty lolo any hoe so dia avo tampoka le teny marary avy nihinana so dia vita le voky tsara afa-po efa malimalina rehefa maheno ohatran'iny fa ny andro izy tsisy ninina satria izay le fitiavany ray zandroany te hizara amintsika amin'ity volana vaovao meny ny tompo atsika ity mitoera mandrakariva ohatran'ny ray raha mivily ianao raha mibiliko ianao mibeba amen mibeba tsaroa izay nitoeranao izy izy tofony ianao mbola tsy lava dia vereny ianao ka manaova ny asa voalohany fa tsy miovy izany ny fitiavany atsika ary tsisy ninona fidinao ampo atsika ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra ary izay tsy omeny atsika androany tsy maninona zany satria tsy tokony ho androany zany amen avelao izy hitondra fiainantsika arak'izay mety aminy sy arak'izay mahafinaritra azy fa za mitady any ivelany zany izao toetra mihitsy le any anaty hoe mbola afapovy any amin'ity Jesosy te afapovy any amin'ny fanambarana afapovy any amin'ny fitondrany afapovy any amin'ny fiainam-panahy izay ataony sy karakarainy sa efa mitady zavatra hafa sa efa mikaroka zavatra hafa fa zao tontolo zao raha lasa nabavy lavaka mitritritra tsy matandrano daholo reo any anaty imagination any fotsiny reniny tsara ianao rehefa mijery publicité en Coca-Cola tsara be mihitsy sady ainy manao an'io asiana le ohatry ny rano kely migrisy ohatran'izao ianao no matika etaeta raha zany misotro an'io asambarana tsisy ohatr' zany fa lazaiko anao raha misotro an'io ianao zavatra faharoa tedavinao aiza fanampiny zavatra fahatelo tedavinao miaraka amin'ny hamburger ty zao afaka tsara mihitsy dia mitohy foana le filana zany rehefa any ivelany fa rehefa ao amin'ny ray sakafo tsy hita maso dia tsyna fa sakafo-panahy fa ianao afapoa mbola miatrika problema fa afapoa miaraka amin'ny voky ianao nidika an'izay amen fa rehefa ianao nonono mahazo fitahina ianao fa ianao mbola mitady zavatra hafa indray rehefa avy ao nahazo an'ity engane mba lafo ihany koa le anankiray nefa azona azy ty ao engane mba lafo koa le ray vita indray ny ray andro engane mba ohatr'izay koa rapitso raha mba ohatr'izany foana fiainana vita le trano vita indray le trano iny aloha isaorana ny tompo hoe anina indray zao dia anina indray zao me mihitatra foana fa rehefa fanahinao ny voky na mahazo iny ianao na tsy mahazo iny na fapo ianao dia faly ianao miaraka amin'ny ray faly ianao ao an-tran'ny ray zay natao hoe zanaka mitoetra mandrakariva ao an-tran'ny ray ampahirezy farany le raha lasy anabavy eo akaikinao hoe ao amin'ny tran'ny ray ihany ny tokony isy atsika hoe
Amen. Taontsika hitsangana dia hivavaka kehitriny. Arak'izay mety hitaritan'ny tompo anao no ka hifafahanao androandry. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.